klasy tokafy ankafaliana no iarabanantsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitra Real TV Madagasikara ho amin'ity alina ity no manasantsika rehetra amitiavana ihany koa anaraka indray ny fandarana l'invité du jour ho amin'izao alina izao araka ny fanafatarana anao teo ho vahintsika ao anatin'ity fandarana l'invité du jour ity ny contrôleur général de police rakotosanany Dany Marius izy moa no tali général ny police pirenena DGPN ho isika miarabanao tompoko ary manasanao androso ato anaty efitrano. Miarabanao Gasikara dia miaraban'ny mpijery fahitalavitra ihany koa ny tenako amin'izao hariva zao. Mankasiranao monsieur le DGPN nanaiky nasainy ity fandarana l'invité du jour ity satria efa elaela ihany moa no nanasanay anareo eo anivon'ny police pirenena eto Madagasikara tsara ihany ny mifampiresaka amina fandarana fahitalavitra sahala amitony mba ahafahany vahoaka mahafantatra ny asanareo sy ny ataontsika hoe tontolo ny tsy fandriampahalemana ny fomba fiasa amin'ny ankapobeny eto Madagasikara zanatry zany rasitraka ao dia andao arabaitsika mpitiavana ireo avatsika malagasy manaraka ny fandarana eto Antananarivo zany na ny amin'ny faritany tsy adino ihany koa isika rehetra izay meno amin'ny Real 94 FM satria mivantana amin'ny onjapeo zao fandaratsika zao monsieur le DGPN ary mielipatrana maniran-tany ihany koa satria mivantana amin'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara izay anaovana kopatanana ho antsika malagasy rehetra any ampitan-dranomasina manaraka aminay ao anatin'ireo firenena 50 amzato manasanao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany izy moa ny vahintsika ho amin'ity alina ity ny contrôleur général de police rakotosanany Dany Marius moa dia mitana ny andraikitsy ny tali général ny police pirenena ankehitriny tsy voazao moa zany fa raha ny fahalalako dia efa DGPN ianao tamin'ny ministre teo aloha zany ary nitoy sy voatazona tamin'izay andraikitsy misy ihany mety ho fanadidina kely nefa eto ianao mety anamarina andiso an'izay tsara ny alalany any an-tokantrano fa ny vahintsika androany dia manana mari-pahaizana ambony na ataontsika hoe diplômé de Capen eo amin'ny taranja philosophie zany ary efa nitantana commissariat ihany koa zany commissaire central zany ianao teo anivon'ny police pirenena efa tale teo anivon'ny ministère amin'ny fitanterana ihany koa anao tamin'ny fotoanandro ny tsaroko tsara ary ankoatran'izay dia efa niasa teo anivon'ny firenena mikambana ianao izy io zany dia ataontsika hoe maintien de la paix raha tsy diso tany Côte d'Ivoire ndray dia nisy ihany koa zany ny tany Haïti zay anisan'ny solitena ny Madagasikara anisan'ny voninahitra lehibe ihany koa ny malagasy zany ankoatran'izay dia tsara ny manamarika mety vitsy amintsika ny tsy malala fa dia nianatra sy nandalana manokana momba ny asa fanaovan-gazety ny vahintsika ary mifanindry andalana amin'izay moa no sady nanao an'ireny fifaninanana hiditra ho commissaire reny ianao ary rehefa nivaly tany ka tafiditra somatsara ianao dia nanao ny lalana ma police pirenena anao zany kanefa efa mpanao gazety ihany ianao na dia ataontsika hoe nisy andry jara Tsimbazaha sy ny tany to anisan'ny miaraka nianatra taminareo tena zava-dehibe ny alalantsika an'izay ary efa talen'ny filaminam-bahoaka teo anivon'ny fari-pahadidiana Analamanga ihany koa ianao milohan'izao nanindrinanao zany ho tali général ny police pirenena zao zay ngamany amin'ny ankapobeny asa misy fanamarihana na mety volazanao daholo mombamomba le Madagasikara eny ary andaotsika roso ao anatin'ny adevitra lazananaty zany azy aloha dia tsara ihany aloha no manontany satria betsaka ihany no milaza fa ny police pirenena dia tsy ao anatiny ataontsika hoe miaramila hono ianareo ina mety ho fanazavana hoentinao mahakasika an'izay mampisolo tena ny police pirenena ianao ny police pirenena raha ny tena marina tsy miaramila fa ny police pirenena mpitandro ny filaminana zany hoe sady civil izy nefa mitondra fitaovam-piadina ary faritany lalàna ny fomba fampiasany an'izay fitaovam-piadina zay miaramila raha ny miaramila raisitsika reny miaramila reny dia miaro ny firenena amin'ny fahavalo avy any ivelany ny police pirenena ny polisy amin'ny ankapobeny dia mampiatra ny lalàna
ary miady amin'ny tsy fandikana-lalàna atao anatiny. Tsara ny alalantsika an'izay fa lazanina zany izy nefa tsy maintsy resantsika koa satria teknisiana ianareo betsaka ihany nefa indrindrandrindra rehefa tafiditra amin'ny atao hoe manamboninahitra miaramila toanao zany izay manana moa ny ataontsika hoe galona contrôleur général de police kitana telo zany manahirana satria lasa manao politika ianareo manamboninahitra polisy pireneny tony manaiky venao fa manao politika ny manamboninahitra eo anivon'ny polisy pirenena amintsika mifampiresaka zao. Raha ny asan'ny manamboninahitra ny asan'ny polisy amin'ny akapobeany dia mazava tsara fa miaro ny fitondrana na ny régime izay voafidy ara-dalàna. Zany hoe miaro an'le institution fa tsy miaro an'le olombelona na miaro firehakevitra fa nisy fifidianana, nisy fitondrana mipetraka ara-dalàna dia adidin'ny polisy pirenena no miaro an'izay institution mipetraka ara-dalàna. Maleo tena nefa ny ve raha ny polisy pirenena eto Madagasikara amin'izao fitondrana efa ampiresantsika izao tsy mandray baiko politika ve ianareo ohatra misy andreny hetsika ataona mpanohatra na maro samihafa ireny dia andreny élément anareo no manaotsika hoe intervention eny amin'ny terrain eny tompoko. Ny polisy pirenena araka ny teneniko tamin'ny Gasikara teo dia mampiatra ny lalàna. Zany hoe miasa eo anivon'ny instruction sy ny lalàna rehetrarehetra mipetraka na amin'ny code du pénal zany na amin'ny fehezan-dalàna samihafa. Noho izany dia sahako miteny fa ny polisy pirenena dia mampiatra ny lalàna araka ny lalàna velona. Fa maleo tena nefa ny venana. Maleo tena eo amin'ny fampiasana ny asa. Inona le maleo tena ny maleo tena dia ao anatiny raha ohatra zao tsika resaka Antananarivo misy le structure atao hoe OMC na ny EMO moa tena fahafantarantsika azy EMO raiky, EMO fara dia miasa eo anivon'izay ny polisy pirenena. Zany hoe misy baiko mandrindra ny asan'ny polisy pirenena miaraka amin'ireo le entité force samihafa reo. Betsaka no misy ady anareo ataon'ny mpanao politika fitaovana mantsy amina raharaha politika isan-tokony na manindrika olona dia misy baiko midina dia atao fanadidinty ampidiro aponjy dia bekara parquet moa zany fa tsy mampiditra aponjy ianareo zay ny antony itenenako hoe tena maleo tena marina ve nareo ianao nga Madagasikara dia mahita fa ny mpanao politika dia mifanimlimby miova amin'ny solosolo fa zahay mpitandro ny filaminana dia mbola izay ireo ihany zay EMO fahiny dia mbola EMO amin'izao dia mbola izay ihany mbola EMO mbola hitondra ny tantana ny fitandrona ny filaminana era Madagasikara. Ka saingy le toeranao androany zao anao tale général polisy pirenena tsy matahotra ve anao amin'le sezanao an'ireo olo mpanindry anao ny mpanindry ve zany no mibaiko sa le asa tokoa mantsy. Ny toerana dia andalovana araka ny teneniko anao za dia nandalo toerana maro tato anatin'ny polisy 5 taona nitondrako ny gradina commissaire maro ny toerana andalovako. Rehefa tsarain'ny lehibe ny asako ka misy tsy mety dia nidikan'izay afaka hisorana nomination io dia mety misy nomination indray hafa mametra an'izay. Inatritratratra avokoa reny DGPN inona no mbi ao an-tsaina rehefa mahita tompon'andraikitra ny polisy pirenena sala aminareo itony dia matsiaro foana ho an'ilay fifaninanana hiditra ho polisy pirenena izay tena manahirana be fa ela be vao mivaly ny fifaninanana polisy pirenena eto Madagasikara eto tsy vo izao tsy vo tamin'ity confinement ty na tamin'ity 24 ty fa hatramin'izay raha oharitsika amin'ny fifaninanana ny ivelany any ataontsika amina herinandrony tsy dia misy ohatra ny amam-bolana ary fa ny eto Madagasikara dia raiky tapisaka ny tamin'ity taon'ity dia mialatsiny aminao DGPN 19 janvier ny concours aty amin'ny volana novembre vao mivaly izy manaly vahoaka hoe fa misy inona inona ny antony mahatonga an'izay tompoko. Voalohany indrindra aloha mbola tsisy concours betsaka-piadina ohatra ny tamin'ity taon'ity hatramin'izay natserovako ny tena na polisy maro ny mpifaninana. Faharoa manarakaraka an'izay tratra n'le confinement iny niova daholo ny programme rehetrarehetra ary ataoko fa tsy ny fifaninanan'ny polisy ihany fa ny amin'ny eo amin'ny atokony asa samihafa dia le programme izay efa napetraka dia noho ny confinement iny dia niova daholo. Efa vita efa voatsinjary efa nilamina daholo ny kajikaja rehetrarehetra fa tsy afaka navoaka mihitsy ny résultat raha tsy mivaly raha tsy mivoa le fahafahana mivezivezy era Madagasikara. Satria nisy le deuxième groupe folo volana ve nisy raha ohatra anao nanomboka 23 mars ny confinement tao anatin'izay
ny vita ny fikarakarana rehetrarehetra tsy afaka navoaka satria le deuxième groupe de preuve misy regroupement taxi brosy mbola tsy misokatra sarotra tsy afaka atao nampivondrona ndreo izay afaka le premier groupe de preuve zay ny antony lehibe na tonga niny fahatarana tsy azo atao nefa nyveny namoaka n'ilay valiny napetadrindrana amin'ny alalan'ny tamadrotra serasera sy ny sala amin'izany fa tsy maintsy ny endrasana taty ny olana matsy dia zao mana ho isy ataontsika hoe karazana kolikoly ao ambadika izay ela loatra zay na mety ho lafaka tamin'ny volana martsy ary mety tsy afaka ntsony aty amin'ny novambra satria mety misy mikimaky matahotra le vahoaka zany DGPN ela loatra le ao anatin'le izy tsy azo nijery fomba fiasa hafa ve ny safidy zay no ny pitsopitsony rehetra zay tsy ho afaka ho azavaika eto daholo dia zay natonga ny fahamahoana azy amin'izao fotoana zao efa malalaka ny mpanjay anjara rehetrarehetra raha misy zavatra tsapany nahita ny fahatsiara-dalàna afaka mametraka fitoliana manaiky ve zany DGPN androany fa madio ny concours hidirana ho polisy pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoan'andro hitantananareo amin'izao fotoan'andro ny tantanako zao dia ny pitsopitsony rehetrarehetra lalàna rehetrarehetra momba ny concours dia voahaja tsakany sy andavany zay mahay ve ny afaka eto Madagasikara sa zay mandoha vola mbola misy ihany koa ve le kôtakôta nareo manamboninahitra eo anivon'ny polisy pirenena tony tsy misy kôta araka ny teneniko teo fa zay mahay no afaka ary zay mahita mahatsikaritra ary mahatsiaro tena ho tratra ny tsindro azy lena tamin'izay concours zay dia afaka mametraka fitarainana mazava tsara mihitsy sanatran tsara ho fatarina ihany mety matetika mantsy le hoe inona ny dikan'le hoe kolikoly tsy mazava sy anina dia hoe jerena fa anaran'ny lehibe ao no hitao ny zanaky anina ny zanaky any afaka mametraka fitarainana zay olona matsapa fa misy tsy ara-dalàna tamin'ny concours iny fa amboarako eto fa voahaja daholo ny pitsopitsony rehetrarehetra tamin'ny fanatanterahana ny concours iny ary tsy ministera ray niarana anatitosa tsy niarana atitosa fa niarana molavola ny lalàna sy pitsopitsony rehetrarehetra fa nisy entité hafa ihany koa nanolotra sosikevitra tamin'izay zavatra zay ka nazanatra zany izy anefa ahoana zany no mety hotoy an'izany tsika mifampiresaka zao ny valy iny zany toa ohatra misy andihany voaloha misy andihany faharoa indray inona no mety ho fanazavana ho entinao makasika an'izay manao ahoana ihany koa no mety efa misy avisady ve no amin'ny fifaninanana manaraka le tety andro raha sitraka ao DGPN ny valy ny andihany voalohany ary amintsika miteny zao efa mandeha ny fanaraha-maso sy ny fitsirihana ny ara-pahasalamana majinijinika raha ohatra ka voalamo araka tokony izy ny fandaminana rehetra dia amin'ny 7 ny volana novambra no mandeha ny fifaninanana andihany faharoa fa amin'izao fotoana zao ohatra ny mahita ohatra ny hoe misy manao verina manao visity sy ohatrohatra zay zany indrindra misy indrindrindrindra nisy ny ataona hoe contratoise averina metarina indray reo olona afaka satria misy refy ny reo andihany ny inspecteur ny agent ny officier commissaire ka raha ohatra misy tsy mifanaraka tonga dia mitsana zany rehefa tsy mifanaraka tsy ara-dalàna dia efa izy zay efa tsy voaray na afaka ity andihany ity zany anomboka oviana no anomboka hianatra ary amin'ny sekoly sy ny mety tety andro raha ohatra angambany aloha tsy teny hoe amin'ny zaozao satria araka ny teniko taminao hoe mbola tsy maro ohatra an'izao ny mpandray anjara dia ivoaka le mpianatra eo raha ny commissaire sy ny officier fotsiny zao ivoaka amin'ny faran'ny volana novambra dikan'izany zany efa afaka mandray an'le officier sy commissaire ny toeram-pianarana aoriny ny fiofanana vitsivitsy mety ataony ny mpampianatra sy ny mpandray anjara satria azadiny fa ny eny amin'ny fianarana ambonin'ny polisy dia efa misy master eny mahakasika ny sécurité publique tsara na zany raha tsy diso ary amintsika mifampiresaka zao to fanoana expérience mihitsy reo mpianatra amin'ny sekoly ambony mariny zany tsara ny afantarantsika an'izany inona no zavatra tsy maintsy resantsika androany ny tontolony tsy fandriam-pahalemana sy ny zavatra misy eto amin'ny firenena reo tranga maro samihafa ny fanontaniako voalohany dia hoe nitondra inona ho an'ny polisy pirenena ho an'ny firenena ho an'le vahoaka ny fisiny ty ministra vaovao zay voatendry ty ianareo ihany koa zay tompona andraikitra voalohany amin'ny maha DGPN anao mihitsy inona no mety ho lara-pahamea anareo hatramin'ny nahatonga anareo reo ka azonay profo azo tsapahitanana
fa hoe misy fivoarany ny polisy-pirenena topoka. Misaotra betsaka gasikara, misy lara-pahamehana 7 nentin'Andriamatoa minisitra tamin'ny tantanany amin'ny tantanany sy moly tantanany ny polisy-pirenena amintsika miteny zao. Raha tsy teny fa tsy niady amin'ny kolikoly, niady amin'ny asanjolahy sy ny fakana-keriny, ny fanajana ny maha-olona. Anisan'ny zava-dehibe ilay fanajana ny maha-olona. Raha misy olona tratra mangalatra dia na tazomina au garde à vue, any violon moa filazantsika azy dia tsy maintsy ajaina ny maha-olona azy. Na eo mpanaovana ankety, eo ampisamborana anazy, eo amin'ny fitazomana anazy. Eo ihany koa ny fanaovana vain-draharaha, ny prévention filazana azy, izany hoe ny asa fisorohana. Zay no mahatonga antsika mahita polisy maro eny an-dalana manao patrouille. Raha tsy teny fotsiny ahako dia eo amin'ny 903 alina eo ny patrouille nataon'ny polisy era amin'ny Madagasikara tanatin'izay confinement zay. Izany hoe nanomboka tamin'ny 23 mars hatramintsika miteny zao. Niady amin'ny fakana-keriny sy niady amin'ny asanjolahy moa dia 70 ny vamany filazana azy, vol main armé era amin'ny Madagasikara. 520 tamin'ireo no ny asan'ny fitandronan'ny filaminana no tsy totosatra amin'ny farany. Ka noho izany na ny teto Antananarivo fotsiny resahana dia nisy 720 ny vol main armé niatra teto Antananarivo tanatin'izay confinement zay. 9 tamin'ireo voasakany. Eo amin'izay ianao ilaza hoe inona ary nataon'ny polisy-pirenena tanatin'izay. Nandritra n'izay confinement zay dia 470 ny basy tratranay. Ary ireo basy ireo dia maro karazana. Raha tsy resaka zao tsika tamin'ny herinandro iny dia nisy Kalakinkov, nisy basy tratranay AK47 moa filaza azy, dia nisy basy vita vahiny. Ao anatin'ireo 470 ireo dia misy ihany koa basy vita toerana ary maro artisanal. Zay fitaovam-piadiana tena mahafaty tokoa ary matetika amin'ny zavatra hita amin'izao fotoana izao zany dia mihamaro izy ireo. Raha tamin'ity volana novambra ity fotsiny anaky 7 ny fitaovam-piadiana tratran'ny polisy-pirenena. Ny 1er novambra nakaty zany. 1er novambra nakaty. Zay zavatra zay zany asa anankiray ngezabe anisan'ny asa sahanin'ny polisy isanandro isanandro. Ahoana ny fomba nantanterahany azy? Atao vain-dohan-draharaha tsika teo amin'ny fisorohany. Fiteniko matetika fiteninay matetika dia hoe ny commissaire de police, chef ny arrondissement sy ny chef de service ao amin'ny sécurité publique dia manana birao anankiroa. Ny eny an-dalana sy ny any an-trano. Tsisy tsony le hoe chef dia any amin'ny birao fa eny an-dalana satria arak'ilay teniko teo manao ny asa manakaiky ny vahoaka. Anisany koa vain-dohan-draharaha n'Andriamatoa minisitra zay. Police de proximité. Sary hitan'ny vahoaka, sary napetraka hatramin'izay foana amin'ny hoe polisy dia lasa le olona mitondra taratasy kely, lasa le vahoaka mitondra taratasy kely mametraka fitoriana manatona n'le commissariat. Makeo amin'ny akay miresaka amin'le polisy. Fa natao hoe police de proximité dia mifanohatra amin'izay lasa indray le polisy mandeha manatona an'le vahoaka. Iainantsika zany. Iainantsika zany amin'izao fotoana izao. Le commissaire no miakatra ny bokotra sy ny kintana sala aminareo ve tena hita eny an-kianja marina, ianao zao ohatra kintana telo mba midiny eny ve anao sa hoe za de GPN dia za le gaga raha mbola tsy nahita anaty eny an-dalana ianao gasikara. Fa za dia midiny eny an-dalana, midiny eny an-dalambe indrindrindrindra tamin'ireny fiadivana nampamahay vaibe amin'ny Covid-19 ireny. Manao zavatra manakaiky ny vahoaka ary hita maso ary indrindrindrindra satria nisy sary teo ohatrany hoe le mpitandro ny filaminana le polisy ohatrany hoe mampijaly an'le vahoaka. Fa amin'izao mandeha manatona an'le vahoaka, manapaka an'izay sary zay, manapotika an'izay. Jereo zao ohatrany hoe misy mpianatra nanao examen tsy nahita ny salle d'examen izy diso salle de classe izy iny le polisy mandeha mitondra anazy. Noana le olona eny an-dalana iny le polisy manome sakafo. Tany ambositra, vola avy any am-paosy tany ambositra, vehivavy teraka
teraka tao anatiny tomobilin'ny polisy zay zavatra zay zany tena zava-misy zany reny fa tsy amboamboarinareo mba ataonareo serasera ho anareo zany ao anatin'le inona ny tombontsoa andaingana e satria ny lainga dia fantatra foana raha pitso raha afaka pitso tsisy dikany vomaika manapodika an'le polisy ka zay zavatra zay zany anisany sary ezahana apetraka ezahana andriamatoa ministra apetraka ary ezahana isan'andro isan'andro ny sécurité publique dia fianarana isan'andro isan'andro tsisy olona milaza fa mahay an'io isan'andro dia fianarana zanatr' zany ianao moa nyteny teo hoe mbola tsy nahita anateny akanja zany moa samyteny fa efa nahitanao aloha ny zavatra mafinaritra satria zay toroana voninkazo aloha ho anao sy andriamatoa ministra tatsika ireny zao andriamatoa ministra zay izy tenany mihitsy navoasambotra mpanendaka asa teny ampamarina sa ta izy iny ianao ihany koa tsareoko ny teny amposara tamin'ireny confinement reny teo amposara toena iny TGPN mivoaka tao anatin'le zay anaovana kompatananareo satria anisany endrika tsara aloha ho an'ny polisy zay zay isorakanao ihany koa eto amin'ny plateau eto mba manome ohatra tsara ho an'ireo begalona eo anivon'ny polisy pirenena ay mba midina ao anaty fiara ihany de manenjika na zany natr' zany zany ny antotanisana voakanareo monsieur le DGPN antotanisy zany manahirana le vahoaka andavanandro le hitany masony trano vaky atsy trano vaky aroa mantsy fahalemana maly anjiranantsy le vahoaka malagasy satria matahotra na ianao na ny zanako fantatrao tsara fa mandeha amin'ny 7 arivo ianao ka maizamaiza na matahotra ianao mivoaka ny trano matahotra ianao mijery satria be de be le mpanendaka zany le zavatra iainana mahasamylatsa avy ny polisy pirenena androany fa efa mandry ny fahalemana eto Madagasikara sy eto Antananarivo mampatangana raha miteny aminao hoe mandry fahalemana ny eto amin'ny firenena ny eto Antananarivo ny fandrina fahalemana tsisy risika zéro zany eto ambony tany fa ny hoe ny isany ngamba mety tsy mitovy fa ny mpanendaka ny mpangalatra mpanolana de misy fa edivana zany isan'andro ahoana ny fomba edivana aminy zany dia misy tetikady tsy de tena tiako loatra moa miteny amin'ity hoe tetikady sy dispositif an'ity fa ny asanay isan'andro dia misy an'ilay ataonay hoe stratégique tsy teneniko aminareo koa hoe isaka am'firy ka hatramin'ny dia aiza tsy so de efa misy mpanao ratsy koa mijeretsika amin'izao fotoana zao dia andray zany le eros izy misy stratégique amin'ny andro zarazarainay ora stratégique dia mivoaka ny patrouille zay manao fanamina dia mivoaka ihany koa ny polisy tsy manao fanamina fa ny tena zavatra nyezabe zany dia le renseignement mivoaka ny mpanao renseignement dia efa misy ihany koa ny expérimentation zany hoe fanandramanay fiarahana miasa amin'ny tsara sitrapo amina orinasa tsy miakina fametrahana ombiany caméra de surveillance dia regny caméra de surveillance reny zany dia hitilinay sy anarahanay amaso amin'ireo le faritra mafapana zay tena maro de maro tokoa eto Antananarivo ka miresaka faritra mafana ianao andriamatoa tale général ny polisy pirenena maninona za ianao tsika rehetra mafantatra hoe amin'ny toerana ty misy manendaka foana sangama tsy hanona anarana fa eto Antananarivo dia efa raiky tapisaka lasa misy mpanendaka daholo hatramin'ny elakelatrano ary ny zavatra tenena dia tandremo fa misy mpanendaka ary amin'ny toerana salama zao maninona le olona indray no ampitandremanao fa tsy le mpangalatra hoe litrany tsy manendanendaka eto tsy misy vaolana mihitsy ny ve momba nyty resaka fanendanty resaka ariposty fa dia tena matahotra ny olo endrika ratsy le Antananarivo indrindrandrindra ianao raha makany amazoenga zany ianao dia GPN ianao mivoaka arivarivo makeny amin'ny bory ianao ohatran'ny lava fa eto Antananarivo ianao rehefa ianao rery ohatran'ny matatahotra ianao tsy misy vaolana mihitsy ve momba nyty le resaka fanendahana ty tompoka zava-misy ny fanendahana eto Antananarivo ianao raha tsy resaka amin'izany hoe lalana pasika makany pasika iny am'sena miny iny moa dia efa nasiana anarana mihitsy hoe aksa du mal efa fantatrareo zany nefa tsy mbola foana mihitsiny fa tsy foana lizy ozy ianao fa miasa foana zay misy ny mpanao renseignement be de be mivoasambotra anisan'ny tetikady anankiray hoentinay amin'ireny toerany ireny dia ny fiarahanay miasa amin'ny voameran'ny fandriam-pahalemana amin'ny mifaritry namontana zany malaza ratsy amin'ny mifaritra Nosy-be amin'ny mifaritra Manjakaray Anjanahary zany dia toerana be mpanendaka dia fiarahana miasa araka le teninao teo hoe maninona le olona mipetraka eo fa mahafantatra fa hoe misy an'izao rianina sy rianina
dia izay ny antsonay a fivoriana matetika amin'ireny voamera amin'ny fandriam-pahalema reny tsy atao Tananarivo any Tamatavy any Tamatavy ny anisan'ny tena mafy amin'ny resaka vaolina miarime io a dia manatona an'ilay vahoaka teo Ambositra nafana be dia mamory an'ilay fokontany a mba hahafahana satria araka ilay niteneniko teo ny asan'ny sécurité publique tsisy olona anankiray entité anankiray miambo a mahavitany io sécurité publique nyteneniko a zany hoe ny fitandrona ny filaminana atao anatin'ny tanàna fa tsy maintsy miara-miasa amin'ny atokon'olona rehetra. Ny matota le generaly misy olo tena ny vahoaka androany anisan'ny olana goavana mino fa manana fanazavana na valiteny ianao androany re misy trangana ataontsika hoe fanafiana amin'ny tapahidina sahala amin'ireny nambaranao reny miantso amin'ny mpitandro ny filaminana ianao tena mandrahidro zareo saingy matetika ny olana tsy misy fiara tsy misy solika ny sarymetsika zay malaza moa hoe vita ny komba vao tonga mpitandro filaminana any amin'ny oronatsara zany lasa raiky tapisaka eo amin'ny mpitandro filaminana indray efa vita ny action adandray adony roa aty arina vao tonga misy amin'ny alina moa ny famakina trano maraina vao tonga tsy ny rehetra hoy raha miteny an'izany satria misy kosa ny tazamatso zay tena hoe 15 minutes dia tonga sala amin'izany inona ny fanazavana hoentinareo makasika an'ireny ataontsika hoe endrika ratsy nareo polisy pirenena amina mety fakamoana ve tsy fananana fiara tsy fananana solika fatarana amina resaka tranga fanafiana amin'ny tapipitiny reny andraso aloha misy aloha le ataoko teo hoe misy ny patrouille ny fisafony raha amin'ireny fotoan'ireny moa fanehatra amin'ny fanaovan-dadra dia tonga zany dia misy fandraisana andraikitra eo ihany fa tsy maintsy zany tsika miaina ao anatin'le fiantsona ny telefona fa misy numéro efa naverimberina tamin'ny anao manjery ty antsona ty ny hira ty ny sagy ty ny commissariat akaiky indrindra ty ny poste de police akaiky indrindra ny zavatra angatahana amin'ny vahoaka raha mbola azo atao dia atsoa zay fa voasazy ny anay kosa raha hoe efa natsona ka tsy tonga fotongeza be zany aminay zany natranay zay nefa ny resaka fitaovana nefa ny ve ampy raha ohatra ka neto ataontsika hoe fatran'Alamanga ary ny fampiresantsika manana fitaovana saza azy ve le commissariat tsirairay ireo DGPN na fiara zany na tsy haiko zay mety fitaovana hoentina manao an'ireny karazana intervention reny ianao nga magasikara malala fa ny asa fanatanterahana ny asa marina fa mila fitaovana fa ny asa koa tsy miandry ny fitaovana zay mety tsy hoe ampelantananao fa ny asa tsy maintsy mandeha foana zay no maliko an'izay sady aroroto kely ihany koa sady nareo zao voasamba voaingana koa nareo zao ohatra nahazo fiara nahazo fiara zay nahazo moto amanjaton'izay isoranay PDB isoranay isorany ministera an'Andriamatofiloha name an'ireny fitaovana be da be reny ary azoko tenenina koa ary nareo ohatra mbola nahazo ihany koa nahazo gasikasy zay ie ary azoko tenenina fa ela ihany na commissaire de police ana fa sambany zay ny tena nahazo fitaovana ohatran'ireny sambany dikan'izay tsy ho tara ntsony zany ny polisy pirenena rehefa misy iezaka zay tsy ho tara satria araka ny teneniko taminao dia miara-miasa ny vahoaka sy ny polisy eo amin'ny fanenjehana n'ireny mpanao ratsy reny rehefa atsonareo zay dia tonga anisan'ny endrika ratsy ho an'ny polisy pirenena ihany koa Andriamatoa tale général ny polisy pirenena ny mahakasika an'ireo ataontsika hoe polisy pirenena ny fitondrantenany misy mihitsy aza hitatsika na tany Anosipatra na tany Antsirabe vosikajy misy piraitsy kombakomba amin'ny mpanao ratsy ataoko hoe mpanao ratsy satria misy mpanao ankitrano mpanendaka ianareo eo anivon'ny polisy pirenena tsy voaingany zany zavatra zany inona ny vahaolana hoentinareo tompona andraikitra makasika an'izy io satria nisany manimba ny endrikareo zany manimba ny endrika ary misy zany zavatra zany raha tsy teny taminao vao tamin'ny herinandro dia nisy polisy nalefa ny amponja raitsy kombakomba tamin'ny fanaovana trafika na héroïne ao amin'ny polisy pirenena dia misy sampandraraha miandraikitra an'ireny fandikan-dalàna ataon'ny polisy pirenena ataon'ny olombelona polisy reny tsy andeferanay ilay izy satria nahoana manaratsy endrika ny polisy ilay izy ny ministra sy ny mpitantana rehetrarehetra dia miezaka ny anarina ary anisan'ny lahara-pamehan'Andriamatoa ministra any amin'ny voalohany mihitsy ny amerina ny fifampitokisana satria lasa resaka fifampitokisana tsy inona tsy matokotsony ilay vahoaka vaovao sambotra dia avoaka
iny le basy fa lazaina fa very nefa mpanofaina ny jola tsy azona ekeny zany ary anatin'ny fanaovana recensement ny fitaovam-piadiana mihitsy zay amin'izao fotoana izao iza mitazona amin'ny fitaovam-piadiana aizo io fitaovam-piadiana io jerena mivantana mihitsy mbola tokony hitazona fitaovam-piadiana ve olo isa tsy tokony hitazona fitaovam-piadiana manahirana amin'izao fotoana izao avo teknika be ny dahalo ny mpamaky trano le mato tale generaly mampiasa fitaovam-piadiana izay anareo mpandandro filaminana ihany no afaka mampiasa azy ny fantaniko androany hoe avaizakay anana an'ireny jola olon-dratsy reny an'ireny fitaovam-piadiana reny zay everina fa tokony anareo mpitandro filaminana sa ianareo ve miray tsokombakomba amin'izy ireny na tahalo ambony latabatra le mato tale generaly amin'ny zavatra azo teneniko anao gasikara amin'izao arivo izao dia zao misy aloha ny tantara-pirenena teto amintsika zay nisina trangana trouble raha-pirenena na fanafana dia nisy basy be dehibe miparitaka tsisy zay tsy malalana zany faharoa misy ny tsokombakomba na ny mpitandro ny filaminana polisy moa za dia polisy ny teneniko misy polisy voasarivotra amin'ny resaka fitaovam-piadiana ohatran'ireny dia tsy andeferanay mpitatana zany zavatra zany avoakanareo fantatra ny rehetra nefa ve zany ny finy efatra amin'izay no efa nisy fanasaziny zany zavatra rehetrarehetra zany ankoatran'izay ihany koa le resaka fitondran-tena aloha mba tsy mpihazana kely satria raha va nandefan'ny fampahafantarana hoe ianao no vahiny amin'izao aly zao dia betsaka no mandefa afatra hoe manao ahoana makasika an'ireny mpitandro filaminana mandrindra ny fifamovozana zay hita fa mamo amperinasa misy miditra ny anatin'ireny toeram-pisotroany reny koa zay manao fanamina miaramila misy ihany koa mamimamy dia mamoaka basy any anaty karaoke mampatahotra zany rehetra zany fitondran-tena averiko ihany eto fa tsy ny polisy pirenena rehetra akory no manao an'izay fa matomo ny olona miteny dia matsikaritra an'izany tsy hiteny kory ary hoe aiza mba tsy hafahantsika zany hoe polisy n'izy akory salamina ahoana ny fomba anatsaranareo an'ity resaka fitondran-tena endrika ivelany polisy pirenena ity toko raha neny amin'ny lalam-pirenena any gasikara dia misy tokony ary misy mpanoa misy numéro telefona afaka iatson'ny be sy ny maro an'izay tranga tsy fanarahan-dalàna ataon'ny polisy eny an-dalana eny ambety teniny matetika eo amin'ny fibaikona fa le polisy mandrindra amin'ny famovozany reny no ohatran'ny karazana endrika image ny polisy rehetra satria manao fanamina eny an-dalana eny ka tsy azo ekena mihitsy raha hoe le polisy izy ny voalohany tokony anara-dalàna indrindra ny mpitandro ny filaminana ny tokony voalohany anara-dalàna tsy tokony hanompo tsy tokony hiteny ratsy tsy tokony ho mamo anaja ny fepetra rehetra eny an-dalana eny tokony hanao kasika ary indrindraindrindra izy no ame exemple ho an'le olona mampiasa ny lalana satria ambetiteniko foana hoe rehefa tsy le polisy na le mpitandro ny filaminana no mifehany io lalana io dia feheza mpampiasa lalana io lalana io ianao fehezanao azy aloha dia ny comportement anao fitondranao tena voalohany indrindra mipetraka tsara eo amin'ny carrefour io ianao tenue réglementaire geste réglementaire ahafahan'le vahoaka manaraka an'izay zavatra teneninao ka za my polisy ambetiteniko tsy tiako mihitsy ny polisy midikiditra karaoke io indrindraindrindra manao tenue mitondra basy tsy hany ny asany efa misy sapandrara mendraikitra an'ireny karaoke ireny ka tsy hanao excuse hoe zay nge nanaraka mpangalatra na hoe zay nge ka nijery sao dia misy zaza tsy ampytana efa misy sapandrara mendraikitra an'izany fa raha ohatra indray amin'ny izy mivoaka repo iny hafa iny ngamba ny DGPN ny lalana ny fampiresantsika anisan'ny manahirana sy naizany vahoaka an'izany atao hoe manotra zany dia ianareo polisy pirenena na tianao na tsy tianao andre matoa DGPN mbola misy ve zany polisy manotra zany eto Madagasikara eto tompoka ny azoko tenenina aminao gasikara dia raha mahita polisy manotra ianao nareo ny vahoaka dia ampafantaro anay ary ny fanorana ny kolikoly ny corruption dia tsy tokony ho adinitsika vahoaka koa fa misy mandray
dia misy mipanome sazy mitovy ny an'ireo. Raha mijery ny antotanisa dia navoaka ny banque mondiale tsika dia anisan'ny voamarina ato fa isan'ny sihatrandraka amin'ny kolikoly ihany koa ianareo polisy pirenena indrindra fa eny anivon'ny lalana zany a eo ihany koa reny ataontsika hoe sampandra maro samihafa reny a inona ka ny paikaty hoentiny tale général ny polisy pirenena ny ministra sy anareo mpitantana ahafahana malala an'izay entiky ny polisy misy kolikoly zay tompoka. Fomba ratsy izy io zany ary efa nisy fotoana izy io a efa nahato najanona miasa nanao nampanaovina formation ireo polisy misahana amin'ny fifamoivoizana ireny tanatin'izay. Efa misy sampandara izay miasa mafy tokoa amin'izao fotoana izao dia le ataony inspection générale de la police nationale miasa mafy amin'ny fanomezana fiofanana fampianarana an'ireny polisy eny an-dalana ireny. Satria marina ny teninao ny polisy eny an-dalana araka ny teniko teo a ny fanaovana kolikoly dia misy manome sy misy mandray. Sahako miteny fa dia efa fomba eto fomba fanao eo amin'ny famoivozana teto Madagasikara efa ely io. Zay hita zay maharatsy azy sa zay hita zay tsy hita zay maharatsy azy. Fandikan-dalàna io ka tsy haiko fandikan-dalàna Madagasikara tsara sa ratsy. Fandikan-dalàna efa tokony elana ka fanasaziana amin'io dia fanasaziana ataona exemplaire foana. Reny sy eo tamin'ny Facebook sy ny aniny ireny dia amin'ny farany amin'ny fitsarana ireny. Mazana ohatrany hoe zany efa miresaka eny anivon'ny lalana ihany tsika manao ahoana ihany koa le resaka fiche de contravention misy le DGPN efa miverina ve amintsika mifampiresaka zao satria tohatra ny nisy an'ilay fanavaozana zay nohitanareo tsaroko tamin'ny herintaona tamin'le fotoana zay nataontsika hoe nampitona zany an'izay le hoe polisy ny lalana moa sa polisy eny an-dalana no fihitsotsika anazy mandrindra ny fifamivozana sy manasaza reny aiza ho aizy tsika makasika an'iny toka. Ny makasika ny confinement iny zany nanimba zavatra be da be mihitsy tanatin'ny asa. Zao zany vo relancer manao an'le fiche de contravention infalsifiable zay ampiasaina era amin'ny Madagasikara. Inona moa ny zavatra niseho taloha? Zavatra niseho tonga le chauffeur dia maka fiche de contravention any amin'le mpitandro ny filaminana dia fiche de contravention anankiray atao photocopie dia rehefa jerevanao numéro ray iny foana le fiche de contravention. Andraindray misy fiche de contravention voaka tapakavany satria mora adika le fiche de contravention. Matoa le mpitandro ny filaminana le polisy ny resahako eto matoa le polisy manao an'izay dia efa misy fiahiahina fanaovana kolikoly zay. Ka zay resaka fiche de contravention zao zany dia efa tsy ho ela zay dia efa ho ampiarina eran'ny Madagasikara. Fa ny anankiray ihany koa asa raha azonao ampifantarina eto no mety ho sazy mifandraika sy ren'le onitra angany hoetsotsika azy fa naika mifandikan-dalàna samihafa eny anivon'ny lalana ireny satria zay koa ngeny manahirany ary ianao zany raha mijery ny vola tokony aloha ary amin'ny central aza to mbola mora no le vola kely omena anjala eo ka ohatrinona marina rehefa manao inona sy ahoana no fandehan'izy io mahafatsika manitana an'le vahoaka ihany koa tsy ho alay-panahy ka raha ohatra ka tsy nanao kasika ianao raha nitondra moto dia mandray contravention dia fanisazanao ary toy zay hoe ty raiso kely le matoa tale général. Zay mihitsy zay marina zay zavatra teneninao zay na eo ara le fomba fiteny nul n'est censé ignorer la loi dia matetika le tsy fahafantarana mahatonga n'izay resaka kolikoly zay ihany koa. Folo taona ko mitatana ny brigade des accidents teo amin'ny commissariat central. Misy chauffeur na taxi be na moto manao accident dia mba anontaniako rehefa inona ny mpanao mangamanga dia rehefa inona ny mpanao menamena fa tsy fantany zany misy tsy malala aloha ahitsoko misy tsy malala surtout le mpitondra moto misy tsy malala inona ny vokatra zay tsy magaky tsika raha hoe infraction na fandikan-dalàna tsy tokony fourrière dia tenen'le polisy fourrière dia lasa le olona mandeha manao kolikoly. Efa misy asa eritreretinay zany mahakasika an'izay
efa nisy le boky mangakely nataony Bianco tamin'izany fotoana zany tsy haiko tamin'ny taona firy reny. Ao milaza hoe inona daholo ny infraction, inona fandikan-dalàna mahakasika ny forera. Ao ny infraction momba ny stationnement amin'ny fiakarana sy vitsivitsy ny lalàna mampiditra ny fandikan-dalàna mampiditra forera fa tsy hoe zay zavatra rehetrarehetra miseho ka dia forera daholo. Misy eritreritra ho teneniko eto ihany angamba. Ho ataonay application anaty smartphone reny lalàna farafakely makasika ny famavozana reny. Ampiarahanay azony rehetra tsy mila application fa tonga dia sokafana fotsiny indray mandeha dia anananao ilay izy. Iny boky kely iny dia mbola miasa ary tokony ananan'ny olona any aminy any. Mandeha misy accident matériel tsy fantatry le olona kory hoe tokony isen'le constat amiable iny ingeo anatin'le fiara adika fotsiny dia miara manao sary eo fa piseho ny accident laza makasary totondriny le farany. Mamienao an'iny rotota dia zay dia vita dia mandeha makany amin'ny assurance. Zany tsy fantatry olona nefa manana tomobile izy. Dia zavatra zay manjary mampanaonao foana ny tsirairay dia lasa andovola gauche à droite. Fa anisan'ny tompona andraikitra ihany koa ianareo mpitandro filaminana. Ny asan'ny mpitandro filaminana tsy manasa azy ihany fa manabe koa. Fatorak'izay ihany koa reny sekoly izay fianarana mamily sy andreny izay tokony ho jerentsika ihany koa zany ny fanampiana izay atao hoe fampianarana izay. Inona ny antony ametrako an'izany mantsy manomboka nahazo vana mba tsy tenenako hoe tamin'ity volana ity dia tatoato ny resaka loza mpifamovozana indrindra fa ny kodiaran-droa na ny moto tale général tatoato ary betsaka amin'izy reny no amoizanaina foana indray ary eo mihitsy dia maty manao ahoana ny fijerinareo andreny inona ny antony tena mahatonga an'ireny ihany koa le moto io marina tokoa zay gasikara fa le deux roues le moto dia tena manahirana mandeha eny an-dalana eny ligne jaune mazava be zao dikan'ny ligne jaune dia tsy azo hitsahana ary tsy azo ioarana. Mandeha le moto efa mihoatra ligne jaune izy zany indray no ome fara dikan'le fara hoe misakisany ianao andehanako. Ny dikan'izany efa miroule à gauche izy zany. Ny dépassement à droite zay zao ny tena farafakely ny zavatra hitantsika isan'andro tiany moto mihitsy manao dépassement à droite. Dia tsy manaraka ny sens giratoire zany hoe io misy rond point dia le manapaka kely iny tsy haiko hoe inona ny dikan'ny zavatra tsisy dikany. Ka matetika zany ny loza amin'io moto io deux roues io dia tsy fitandremana. Fa mety tsy fahaizana ihany koa lalàna amin'ny fiainfambolana. Tena tsy fahaizana an'ilay lalàna mihitsy. Ny conduite en état d'ivresse moa zany dia efa tsy tenenina. Rehefa mahazo an'ity le hoe randonnée sy le course eny amin'ny rocade dia rehefa avy misotrosotro zay vao manao an'ireny zavatra ireny dia miseho ny loza ny patsaray tsy mivava. Ny loza tsy ampozina ao amin'ny fotoana kely fotsiny dia miseho mety loza ahitana takaitra mandrakizay na mety hafaty. Ka tsy maintsy jerentsika ampidintsika ao anatin'ny adefitra ny matonta le général mantsy reny satria anisan'ny tena mampanahy io ary misy fiten'ny olona moa hoe vatapata mandehandeha reny tsy misy carrosserie fa tonga dia hoe carrosserie vatana iarakotsina amin'izay fiteny zay satria fiteny an-davanandro amin'izay azon'ny olona ihany koa le resakitsika eto inona ny vahaolana heverin'ny polisy pirenena mahakasika an'io kodiaran-droa io na ny moto io bidibe moa manisy adefitra amin'izao fotoana zao na any amin'ny ataontsika hoe taona ny tokony hitondra misy ihany koa mandefa adefitra hoe mora loatra ve dia mividy daholo eo ihany koa le resaka tsy fahaizana tsy fafehezana ny lalàna fifamovozana adefitra avokoa izay aroson'ny olona zany eny fa tonga hatrany amin'ny hoe taratasy fahazahoan-dalana mitondra kodiaran-droa aza manao ahoana ny fahitanareo na tolo-kevitra hoentinareo amin'ilay vahaolana raha zany ny adefitry ny olona amin'ny sehatra toko. Dia zany efa saika voateninao zany daholo zao ny zavatra saika ho teneniko tokony hiverina mihitsy ny adefitra mahakasika an'io deux roues io firy-taona no afaka mitondra an'io. Manahoana ny permis amin'io efa misy ny permis asy ny aprime tokony misy ve mifanatsarana. Eo ihany koa le transformation an'le moto zany aiza moto kely iny transformé na lasa matanjaka be dia ny mazava ho azy moa zany fa dia ny code de la route natao andretrarehetra mampiasa n'iny lalana iny. Ianao ngamba zao tsy mahalala fa anaty code de la route nge misy lalàna ho an'ny mpandeha tongotra tsy mandeha trottoir
1000 francs izy tamin'izany raha tsy mandeha trottoir io mpandeha tongotra io ka noho izany iza moa mpitondra moto tsy tokony anaraka ny code de la tokony manaraka ny code de la route rehetrarehetra satria nahoana raha miseho ny loza tsy izy ihany mety ho tratrany mety ho victime an'le loza fa ny olona tsy manatsinya mety ho faty mihitsy am'izay le tsy fitandremana atao an'izay ka eto aho zany dia miantso nareo mpampiasa moto mba hitandrina ary indrindraindrindra mba hianatra ny lalàna mifehan'ny fifamoivoizana eto ndrenivohitra sy eraha Madagasikara mihitsy problème amin'ny de route fa memaro foana izy raha ohatra ianao mandeha ery amin'ny place Gouletterie rehefa ajanon'le polisy le fil anankiray moto efa ho 3 safiriny eo aloha mandrapitodika le polisy ohatra zao efa misy 5 enina nefa mandeha nefa efa alefan'le polisy le amin'le fil na ny eo alohany eo na le fil atao ambadika zava-doza be mihitsy de voatery zay nisy fotoana nampiasa asiana tady mihitsy eo amin'ny place Goulette eo isakanana an'le moto na asiana polisy mitondra basy de tsika ve zany raha tsy atao ohatra zay de tsy nara-dalàna nefa ny aitsika no tandrovina ao anatin'izay ary indrindra ny ain'le olona tsy manatsiny efa miresaka lalan'izay ihany tsika ny polisy pirenena nisan'ny mpandindra ny fifamoivozana indrindra fa ny tanàn-dehibe moa zany ny fampiresantsika raha iresaka ny Antananarivo tsika takaitra ratsy izay tsy afaka eto Antananarivo ary lasa efa manomboka mezatra aza ny olombelona amina fivoanana ny trano amin'ity atsotsika hoe fitohanana fifamoivozana ity azo eritseretina ve ny anafoanana n'izy io eto Antananarivo eto indrindraindrindra raha ny fahitan'ny contrôleur général de police DGPN azy alohan'ny namaliko an'izay fanontanianao zay dia ame aloha za fanazavana vitsivitsy tokony ho fantatrao tokony ho fantan'ny mpijery atsika amin'izao ory zao raha ny largeur-ny lalana eto amintsika aloha zany dia io ny largeur-ny lalana eto Antananarivo zany hoe raha vao misy fiara ray mijanona eo aloha lehibebe dia efa mitohana aloha ifamoivoizana io ohatr'izay zany ny firafitry ny lalana eto amintsika natetika namboarina ny lalana namboarina teto Antananarivo tany amin'ny taona 90 tany eo amin'ny 500 sy 250 kilomètre raha misy angambany izy amin'izao ataontsika hoe eo amin'ny 300 kilomètre ary amin'izay fotoana izay koa nefa mbola be dia be ny lalana tonga dia efa maty ho azy satria na misy mpivarotra na dia simba manodidididiny eo foana zany na lavitry ny lalana eto ny alavira ny lalana eto Antananarivo firy moa zao gasikara ny isan'ny fiara eto Antananarivo raha tsy teny fotsiny afa ny fiara mivezivezy eo amin'ny 10 000 isan'andro eraky ty Antananarivo ty manaraka an'izay taxi be firy taxi be raha vao mijanona tsy ao anatiny tsy refuse akory ary ny anaran'iny fa raha refuse izy matsy mba ngezangeza fa arehan'ny bus dia tohana ny fifamoivoizana Antananarivo zany raha vao mitohana 2 minitra fotsiny ny mijanona 2 minitra amin'ny fiara anankiray dia efa lava be any amin'ny 100 metra trany any tomobile reny amin'le heure de pointe reny ary aza diny fa eto Antananarivo rehefa misy carrefour anankiray diovinao noho izay lalana tery zay dia ny carrefour rehetrarehetra manodidina an'io misy fiatraikany daholo anala mahitsy ozy ianao anala mahitsy zany miditra eo amin'ny miakatra amin'iny fiakaran'iny tonga ry amin'ny ary amin'ny buseria carrefour anankidimy safiriny indray mifaneny eo dia nisy dia miditra amin'izay amin'izany hoe inona zavatra ataonay amin'izao misy ny le ataonay hoe doublon zay mahatonga nareo mahita polisy mitana altakiolky ifandraisany manao coordination amin'le équipe any aloha any sy ny équipe aty dia tonga dia alefan'ny expérimentena teo ampititafika izy io niaraka tamin'ny rahalahy tao amin'ny gendarmerie dia io no ampiasanay eraky ny Antananarivo inona dikan'izay raha mirodirody miditra avany zany ny tomobile avany amin'ny périphérie dia mifanena ato anatiny daholo ireo le tomobile nireo dia araka le niteneniko teo ny sécurité publique dia fianarana isan'andro isan'andro fitadiavana hevitra isan'andro isan'andro mandainga izay miteny fa raha pitso dia efa mavita mamaha ny olonan'io embouteillage eto Antananarivo indrindraindrindra
tsika zao periody ny fanaovany any amin'ny faritany asady noel miakatra miakatra daholy ny olona io tsy mijanona io raha tsy any akaikikaiky ny krismasy sanatry zany ary tsika koa tsara ihany ngamba ny mankasitraka satria ho anay aloha zany zao de tena mahita ny police pireneny de ny talkiwalki reny efa hita nisy manko misy anara-tanàna zay raiky tapisaka ito se apita tafika nosy zato hoe amboba hoe anala mahitsy de hoe tanàna ny embouteillage zany misy ihany miezaka zay tompolice ary isorana sakasitrana tena mafy mafy indrindra zay isorana mahafatan'ireo police pireneny reo fa nahavorana ary reo de eo foana tazana eo mampahery ho an'ireo ekipa rehetrarehetra izay hito amin'ny Real TV na zany naty zany izy anefa tsy maintsy nyresantsika zay tsaroko ohatra nisy fotoana atao hoe anao an'ireny karazana caméra de surveillance reny nareo nanahoana ny toy any ohatra ny tsiretsaka intsony araka anao teo dia mbola mitoy ny fametrahana an'ireny caméra reny installena reny caméra reny dia efa expérimenté-nay jerevanay ahoana ny fomba fahana miasa anapina ny fitaovana mantsy zany reny fitaovana hitantanana andreo le carrefour ngeza be reo ny ary amin'ny bus azadiny fa reny koa manampibetsaka amin'ny fiedina amin'ny asanjola indrindrindra amin'ny resaka kidina pina eny asy zany napitrana zany nefa maranatsika an'izay dia misy ihany koa le ataontsika hoe asanjola tsy eto Antananarivo resaka fa ny any amin'ny faritra zany ny police pirenena ve mba anisany ataontsika hoe manana vokatra tsara manoloana ny resaka asanjola indrindra fa any ambanivohitra sy faritra lavitra any nareo raha teo manana an'ireny sampana izay ataontsika hoe tena miady fanitra miantrana mivantana amin'ny dahalo reny le matota le generaly inona ny vokatra mba ataontsika hoe azo tsapahitanana no entinareo mahakasika azy io tokoka raha ny mety tsy mahavatana ny olona ngava fa ny police pirenena amin'ny faritra vitsivitsy eto Madagasikara dia miady mifanandrana amin'ny dalo raha tsy hiteny ohatrany faritra Betafo Miandry Vazo maro ny omby latsaka efa tratran'ny police pirenena dia eo ihany foana koa moa le fiaraha-miasa indrindrindrindra amin'ny fokon'olona sy ny fiaraha-miasa amin'ireo le mpitandro amin'ny filaminana rahalahana ireo fa dia miady amin'ny dalo ny fampandriana fahalemana marina fa hoe ny andreny vohatra ny tena sahan'ny police pirenena fa ireo le polisy miparitaka ery amin'ny Madagasikara ireo koa amin'ny faritra miena indrindrindrindra ohatrany hoe Tsiromandity tatoato zany Tsiromandity zany dia tena faritra mena lasa faritra mena faritra isina alatromby matetika tatoato dia manjay anjara miaraka amin'ny fokon'olona sy mpitandro amin'ny filaminana hafa ny police pirenena zany ohatrany izy anefa tiako mariana kely raha sitraka ao nisy tranga tamin'ity herinandro ty omaly nomaly misy an'ireny tranga na atao hoe mpisandoka ho police reny DGPN tiako ararotana kely aminao ny fanontaniana tena mahitsy dia tiako ihany koa zany mba ahitsy le valiteninao hoe avy aiza zakay reny ataontsika hoe fanamina na galona isan-karazany izay noentin' reny ataontsika hoe mpisandoka ho polisy na mpisandoka ho commissaire reny rehefa jerenao mpanao gazety ny tena zany makeny kianja mijery an'le galona dia tena mitovy mihitsy fanamina inona ny mety ho fanazavana azy anao entina amin'izay tokoka ny fanazavako an'izay dia tsy kely lalana ny ratsy marina fa tena mitovy amina galonana polisy mihitsy reny ao anatin'ny fanadiadiana no izahana mitady hoe taiza iza ny nanamboatra ny reto galona reto fa dia mitovy mihitsy fa ny fomba fitondrany azy moa zany tonga dia hita be hoe tsy polisy izy tsisy satria ny fantatra arenarany olona tompoko ahoana kay ny fomba ahafahany tsotra mahafantatra hoe ity dia tena mpitandro filaminana tena izy ity sandoka satria tsy fantatra tsony zany ohatra zany meko anao raha miresaka pera zao tsika fantatra hoe tokony ho polisy roa zany ho vatantenana roa zany manao fa tsy anankiray tsy normalina zany dia raha ohatra indray vao mahita zany satria le akanjo miparitaka ny galona miparitaka aza so misy toromarika na fanoroana lalana kely omenao andrety mpanaraka ny fandarantsika reto zoan'ny olona ny manontany an'le polisy afaka manontany hatramin'ny matricule sy ny karatra zany ve sa mapolisy azy satria polisy rehefa manao PR moa filazantsika azy dia ny zavatra taony voalohany dia monsieur présenté ka raha vao tsy monsieur présenté zany izy dia zoan'le
mpitondra fiara mihitsy manontany fa izy alohanao alohany amaliko ny fanontaniana petraka. Miala tsiny indrindra tompoko raha aman-dreny DGPN afaka mba manao ohatra kely ve anao am'izay le hoe présentation zay satria mety maro ny tsy mahay misy zao milaza hoe police pirenena izy ampapianao zay ve de vita samy tenin'ny corny sa ny numéro matricule sa n'inona afaka mame ohatra kely ve anao raha tsy police pirenena brigade de police zao miasa amin'ny commissariat ohatra zao manao fanaraha-maso ny fifamoivoizana miangavy anao tompoko ampiseho ny permis de conduire anao ohatra. Ohatr'izay zany no filana ahita. Ary rehefa omena instruction ihany koa le polisy fa tsisy an'izany hoe iny le tranona papier ngeza be de iny omena an'le polisy. Matetika ao anatin'iny le café kely le zavatra. Fa alaina tsiraray permis de conduire, carte grise, fara-dalàna dia firana. Ny mpampiasa fiara sy mpampiasa lalana kosa tokony mahay an'izay tokony mahay an'izay. Vao mangataka an'le porte-papier be zany de tsisy zay izy na le mpamengy no mamena iny ay fa le polisy mihitsy no mangataka hoe avoy aloha ny carte grise de mamoky anao alainy tsirairay meo anao carte grise meo ny permis fa tsy aiza amin'ny papier anao de tonga de mankasitraka DGPN satria tena zavatra tsara ho fantatry ny olona zany le zavatra pitsopitsony kely zay ny ilaina ny fandarana salamtony mba ahafahantsika manampy an'izay rehetrarehetra zay ho resantsika ny tranga zay mafapana am'izao fotoana zao matota le generaly dia ny tranga izay fanolanana zaza tsy ampy taona me mahazo voana ary saika ho isan'andro isan'andro hatramin'ity volana novembre ity dia ahitanao an'izay atao hoe tranga fanolanana zay nareo fantatro fa manana an'ireny sampandrara manokana misehatra ny fiarovana ny ankizy ny vehivavy sy ny maro hafa reny manao ahoana ny fijerinareo azy io inona ny antony mahatonga azy io ary inona ihany koa ny vahaolana hoentinareo mpitandro ny filaminana satria dia tsy atoko isan'ny olona intsony ihany koa nareo mpitandro ny filaminana manolola an'ireny mpanolana ireny satria maro misy mivoaka andray ohatra aminao ohatran'izany zao ny tany atoly ara lay vazaha voaka de miditra tsy fantatra tsony raha silaka tompoko zagna mety anaravany hoe inona ny sampandrara eto amin'ny polisy anivon'ny polisy pirenena miandraikitra an'ireny fandikan-dalàna mahatsiravina miseho amin'izao fotoana izao reny mahatsiravina ary tsy azo ekeny satria dia mahakasika zaza amam-behivavy andrindray raha mbola zaza amam-bolana tsy azo ny saina eritreretra malomalo zao vo hery taona monja misy ny service central ny police de mineur manana birao reo tsara lalàna sy eo anosy misy ny brigade féminine de proximité reny polisy vavy moa filazantsika zareny iany andala reny natao ho atonony le vehivavy araka le teneniko teo foana reny le tafiditra ao anatin'le police de proximité le ndresahako hoe ny sary hatramin'izay de manantona any amin'ny birao fa le brigade féminine reny manantona de ny andalana de afaka atonon'ireo le vehivavy zay tsa mametraka fitoriana any amin'ny birao de misy koa ny enquête spécialisée misahana le ataona hoe traite de personne le fanondranana vehivavy matetika vehivavy foana izy ireo makany Arabie Saoudite makany Liban makany Mayotte sy ny karazan'ireny mampiorikoditra tokoa satria raha teto Antananarivo fotsiny zao ny kahana viol tanatin'izay confinement zay tanatin'ny izay confinement zay dia natsatra efa-jato mahery tamin'ity volanyity fotsiny viol sur mineur 10 inona ozy ianao no mahatonga an'izay tsika rehetra ny anay aloha zany tonga de tanay dia fanenjehana an'ireny fanenjehana vo androany zao maly zaza sy ny renina nalaina teny Ambodrapetitely voavitra ihany zareo androany maraina tsy fantatra marina inona ny tena saika hanaovan'ireo anazy mangataka vola tsy mangataka vola de tafatsoka moa reo olon'ireo fa le zaza sy ray aman-dreny sy le reniny avitra ihany mety ho antony maro ngamba ny mpandinika sy ny manam-pahaizana no mety tena afantatra hoe naninona ny vahoaka naninona ny gasy ny ova ohatran'ity
eo milaza hoe resaka teknôlôzia io resaka internet zany mba betsaka iasa koa ny zavatra tsara hoentin'ireny fitaovan'ireny fa ny eo an'ivonay polisy-pirenena dia tsy azona ekeny efa namoaka noty ny tenako sy ny tao amin'ny ministera mahakasika an'izay zavatra teneninao zay tsy misy resaka arrangement zany faute professionnelle grave aminay zay polisy manao an'izany raha misy manao zany dia tsy maintsy ho enjehanay ka tsy azo ekeny ny arrangement amin'ny zavatra ohatran'ireny satria mifara amin'ny fahafatesana sy mba tanteraka le fiainan'ilay zaza ao ny traumatisé ao amin'ny maty ao ny tonda takaitra afaka manentsika ve asa ny ministère public ave sa ninona nitrangany indray mantsy lasa mifanaraka le ray aman-dreny sy le mpanolana mahazo vola be le ray aman-dreny dia aprimimao a ny ankizy nefa natiana na tsy tia ny efa tratran'lay atao hoe fanolanana manentsika ihany koa ve ny fanjakana ao anatin'le izy zay a dia misy an'izay trango zay misy an'izay trango zay zay a manao constatation mahita misy io ny tsy voatery hoe le ray aman-drenina ny fafaka mitory zay olombelona mahita an'izay matsikaritra an'izay fandikan-dalana zay misy ihany koa natao sezina amin'ny zavatra ohatran'ireny a tonga dia mandray andraikitra manao anketiny ao amin'ny polisy-pirenena manahona kosa ny mety totolo-kevitra reo amin'ny sazy sahazany zany atao hoe mpanolana indrindra fa ireo zaza tsy ampytaona ary amin'izao tsy vita ny latsony fa tsy vita ny vavitrony fa tramina lahy kely ary a misy manolana ihany koa ny fanasaziana angamba dia amin'ny faritry ny lalàna eo a ny député a sy ny mpanao lalàna fa araka le resakintsika teo mahakasika an'le moto ihany a tokony isy ady-hevitra mipetraka lalàna angefa misy fa ny hoe ahoana no hanamafisana azy bebe kokoa dia zay rehetrarehetra zay a iarahantsika mitady iny ary efa manomboka mamaraparana ny fandarantsika io andrima to tale général ny polisy-pirenena tsy hoditsita na fenina anaty akanjo ny mahakasika ny atao hoe polisy-pirenena sy ny valanaretana coronavirus inona no anjaranjaikitra tao anatin'ireny valanaretan'ireny nitondra inona ho an'ny fandresena na dia ataontsika tsy tena resy tanteraka ary fa andalam-pandresen'ny coronavirus ny fisiny zany atao hoe polisy-pirenena zany tao anatin'ireny ady reny tomboka tsy hoe miambo zay raha miteny fa mbola tsy hononono nitsangana ny CCO ny tenako zao sy andriamatoa ministra anisan'ny nandeha nitady an'ireny olona nanaraka an'ireny olona nandeha tamin'le volana farany tamin'ny volana marsy reny nanara-maso ny fahasalaman'ireny olona reny tateo ariana rehefa nitsangana ny CCO dia nandray anjara mavitsika amin'ny polisy-pirenena tamin'ny fiembenana an'ireny centre de santé reny fanaovana barrage sanitaire rehefa nanomboka tamin'ny 23 avril ny TIG ny travaux d'intérêt général dia tsy mijanona manao ny polisy hatramin'izao raha omeko chiffre ianao eto Antananarivo fotsiny 25 323 nisan'ny olona nanao TIG 25 323 tsika miteny zao any Androany dia mbola manao foana ny polisy-pirenena marina fa misy tokoa ny goragora any anaty quartier any amin'ny toerana mangingina any fa na izany naty zany dia mbola toromarika mipetraka eto anivon'ny polisy-pirenena ny fampanarahana ny fanaovana gasibosy indrindraindrindra ka nazanatra zany nefa anisan'ny manahirana be ihany koa indrindra ho anareo polisy-pirenena zay endrika ratsy azonareo fa atao hoe misy asianareo mamafalalana amin'le tiga dia misy to ampidirinareo violon inaka ny fanjazavana ho entinareo anatin'le isa manao zay tianareo fotsiny nareo satria nareo mampiatra ny lalàna tompoka tsy azonay polisy atao mihitsy ny hoe mampiatra ny fampiarana ny lalàna nge tsy fanaovana valifaty na hoe fampahefany rehefa inona no mamafalana dia rehefa inona tanatin'ireny le Covid-19 na maivay be reny nisy ny couvre-feu dia maro tokoa ny olona nity violent tamin'ireny dia tena mamaivay ny fanenjehana ny vorovoriny reny navoaka gazety reny mpanao baolina mpampiady akoho mpanao baby foot dia nity violent mihitsy fa tateo aoriana rehefa niova le lalàna momba n'le confinement dia sy nenalefaka dia reny travail d'intérêt général reny no atao amintsika miteny zao mbola mampiatra ny atao hoe tigy zany ny polisy-pirenena mbola tena mampiatra mihitsy ary anisan'ny baiko namena teto amin'ny
Fibaikoana tarihan'Andriamatoa Ministra dia ny contacté an'ireny service administratif ireny zay central administratif hoe misy azo anaovana tiky ve ato aminareo misy amin'ireny collectivité ireny aiza ny toerana afaka fafana sy any fa anisan'ny lara-pahamiana atao amin'ny polisy efa nyteneny tao dia mifanajana ny mahaolona dia atsainy foana kosa aloha le mahaolona amin'ireny famafana lalana ireny. Sanampy zany anisan'ny zavatra mahafinaritra aloha tatoato. Ny antony tsy haiko somary efa manomboka betsaka ny atao hoe angom-baovao izay azon'ny polisym-pirenena avy any amin'ny faritra avy any ny afampitana vaovao ihany koa amin'ireny vokatra maro samihafa raha indray ohatra ny ivelany any Andriamatota le général ny polisym-pirenena dia misy an'ireny karazana hoe fobe fanangonam-baovao reny mihitsy ho antsika eto Madagasikara ny polisym-pirenena fantatro nisy an'ilay sigo ngamba ny fiantsoanareo azy teo manao ahoana no mety ho fipetraka zany efa manana vokatra azo tsapahitanana ve tsika manoloana azy io tompoko? Anisan'ny fanovanangeza-be nentin'Andriamatoa Ministra ny fametrahana n'io centre io SIC, centre d'information de commandement eo ambany fifehezan'ny vatany ny DGPN dia ny tenako zany. Zany hoe ny instruction rehetrarehetra dia miainga avy amin'io. Io zany dia centre opérationnel ao daholo no tonga ny information rehetrarehetra amin'ny opération rehetrarehetra eran'ny Madagasikara. Ohatra misy poursuite-na vol de beau vide any akazo abo dia ao no manaraka hoe aiza ho aiza zao ny mpanaradia amintsika miteny zao. Efa mampiasa ny teknôlôjia moderna zany nareo indrindra aiza ho aiza ny mpanaradia amin'izao fotoana zao aiza ho aiza dia efa mampilaza koa zany hoe tandremo fa mitoerana ohatra zao misy kizo tandremo mety afaka adindronareo dia fifanehatra amin'ireo le daly ireo amin'le angom-baovao rehetrarehetra miainga avao le izy satria le mpanentsika any an-dalana any mety tsy dia anam-potoana firy anaovana message sy anasiany dia ny ato amin'isika no mitraité an'le information rehetrarehetra zay omena ny hiérarchie na omena n'le élément sur terrain. Io zany dia efa tena opérationnel mihitsy amin'izao tsika miteny zao efa misy caméra de surveillance efa tonga ao amin'io centre opérationnel io. Anisan'ny asan'ireo koa fametrahana ny GPS amin'ny fiara amin'ny polisy rehetra eran'ny Madagasikara. Zay ara-bananareo manokana aloha satria anisan'ny zavatra mahafinaritra izay mpanao gazety mantsy anisan'ny mpiara-miasa akaiky aminareo mpitandro ny filaminana indrindra fa ianareo polisym-pirenena izay tena isaorana amin'ny fiara-miasa ny fahafantarana an'izany satria efa manomboka miroso mitovy amin'ny any ivelany zany tsika na tiana na tsy tiana nefa tsy maintsy miresaka ny zava-misy eto Madagasikara tsika mamaraparana Andriamatoa DGPN raha mijery tsika mahakasika ny polisym-pirenena raha mifanaraka ataontsika hoe mifanaraka amin'ny atao hoe afenitra iraisam-pirenena ve itsika eto Madagasikara eto ny mety ho isanareo mpitandro ny filaminana sa inona ny olana amin'ny akapobeany tsy haiko tsy tadidiko tsy haiko zao hoe firy ny atsika eto fa raha ohatra hoe ny international zany hoe polisy telo an'ny olona arivo manao antsika eto Madagasikara efa mba tsatra ve zay tandron'izay raha tsy tratra inona ny olana ary inona ihany koa no mety ho sakana tompoko? Raha hoe nisan'ny ponina ampitahaina nisan'ny polisym-pirenena dia azo lazaina fa mbola lavidavitra n'le fenitra iresam-pirenena ihany tsika. Raha polisy telo ho an'ny olona arivo ny amin'ny iresam-pirenena dia ny atsika polisy ray ho an'ny olona telo arivo. Zany rehetrarehetra zany tsy masakana ny fanaovana ny asa ny fandaminana ny asa ary ny araka le teniko teo amin'ny fidinana eny fotony dia anisany ahitana iadivana amin'izay mety ho tsy fahampiana amin'ny isan'ny olombelona izay. Sakana tsy afasorana amin'ny fitondrana ihany koa fa mbola mitohy foana ny recrutement ny polisym-pirenena. Ka inona ny sakana tsy atsatsaratsika n'le fenitra eo mantsy mba azo fantarina tonga tsika zao mirecruté fa misy koa mandeha retraite misy maty za tsy teny hoe firy maty isataona fa misy maty misy ny retraité dia safia zany le isan'le mpitandro le polisy dia miodikodina eo fa efa misy ezaka be amin'izao fotoana izao ary matetika koa zany anisan'ny fanavaozana angezabe nentin'Andriamatoa Ministra koa le gestion aona ny lazako azy le répartition rationnelle an'le olombelona satria tsy mitovy ny olona apetraka ao any amin'ny zone ndrozy sy ny olona apetraka ao any amin'ny zone ndrozy. Mety
misy fanamboarana tsy maintsy atao zay le redéploiement eo anivon'ny polisy-pirenena mety tsy mahafaly ny olombelona indraindray le izy satria tsy maintsy ampifanarahana amin'izay le stratégie amin'izao ny roa zay nisan'ny effectif. Fanazanana zany izy nefa le sakana ma tsy ahafahantsika matratrany le fenitra hoe polisy telo amin'ny olona arivo zay bitibitika tsy anasy eto Madagasikara sa ny poste budgétaire avy ny tsy ampy sa inona zany mety ho sakana zany ambany tsy hiditra amin'izay hoe mety ho sakana zay satria maro ny paramètre mitsofoka anatin'izay fa ny anaraky nitondrako tsika senao foana ny adevitra dia hoe inona no atao am'izay fitaovana sy olombelona eo an-tananao dia tokony ahazo vokatra foana tokony ahazo vokatra eo anivon'ny fiarahamonina miatraika amin'ny vatana amin'ny olona ary indrindrindrindra mba ahazo vokatra mba ampandry fahalemana tsisy hoe mahandry fahalemana tanteraka fa mba miakatra le tahan'le fampandriana-pahalemana isam-bolana isa-taona fa tsy hoe miakatra be dia midina miakatra be dia iny ndray fa miverina ohatra ny tamin'ny taloha zay ny tanjonay gasikasy enasy mamarana ny fandarantsika andry matoa tale généraly ny polisy-pirenena na zanatrany maromaro moa ny fanontaniana tiako apetraka voafetra ny fotoana ihany koa tsika fa ny fantaniko farany ngamba ny tsaroko ohatra ny to ohatry nisy resaka hoe fampihavanana zay noeritreretina ho atao teo anivonareo mpitandro ny filaminana zay tamin'ny fotoan'androny androany moa izy ohatra ny tsy retsaika tsy fantatra tsony asa raha mba henikeninao ihany zay nanao ahoana ina ny antony anahoana ihany koa tsy henontsony ka tsy milaminareo anivon'ny atao hoe mpitandro ny filaminan'ireo sa inona no antony zany raha natsiaro angambany anao tsy hoe tena hoe fampihavanana ny laza azy fa ny farany zao nisan'le lamarsa ny raha nananao teny tsy nanana teny tsy dia lavitra loatra natananarivo ny raha ny mpitandro ny filaminana ny mpitarika nanao ny hoe misy disadisa avy eo anivon'ny mpitandro ny filaminana zany angambany tsy vao androany misy an'izany resaka zany fa dia resaka miverimberina zany angambany mbola tsisy miaramila miara-manao patrouille amin'ny polisy teto Antananarivo raha tsy amin'izao fotoana izao petraka aminao mifaddaniana misy disadisa avy eo anivon'ny mpitandro ny filaminana amin'izay tsisy disadisa eo anivon'ny mpitandro ny filaminana izay moa resaka tsy maintsy apetraka zay soraka anao namaly androany aloha aloha zany manontany dia DGPN no mamaly everina fa zay zany no valy teny hoe tsy misy le izy ny zavatra ety-ampamarana zay tsara homariana raha fehezitsika zay atao hoe heritaona aloha zay na ministra ny filaminam-bahoaka ankehitriny ianao ihany koa moa efa teo ihany tamin'ny toeran'io raha fehezitsika afa-po ve nareo tao anatin'izay fotoana ny tantananareo ny polisy-pireneny zay efa tsatra hatrany amin'le tanjona zay nieritreretina eo ihany koa ve mandeha afa-po zay mandeha makany amin'ny lalana eritreretina hitondrana azy ny polisy-pirenena amintsika amin'ny teny zao eny ary tokoa dia ankasirany ianao contrôleur général de police raha koa zanany Dany Marius zay tale général ny polisy-pirenena nanaiky nasainy ny fandarana lefty du jour tamin'ity alina ity ary maniry mbola hiverenanao ihany koa amin'ny manaraka amin'ny fanasan'ny fandalana satria ny vahoaka moa no tena manasa satria izy no mila anareo dia ankasirako indrindra tompoka nanaiky an'izay fanasan'izay na dia tampoka be aza no niantsonanao tompoka sotra-petsaka gasikara dia misaotra nareo naharitra ny haino zao sy nijery an'izao fandarana zao ity ampamaranana dia averinay ny fankasitrana le bateau ministre izay anisan'ny mahafinaritra moa maheny hoe ministre dia mitsambotra mpanendaka zany ianao ihany koa le matotale généraly misambotra mpanendaka koa ianao teny ny posara mampahery ihany koa an'ireo indrindra fa iren'le élément antsika eny andalana izay mpanao gazety mantsy DGPN dia miravalina foana mifanena amindrala mpanao PR sy patrou reny zay tena mpiara-miasa akaiky aminay dia tena mirasotra mankasitraka amin'ny fiara-miasa mampahery ihany koa mba afatra izy ireny mba jireo ihany koa so dia fotoana zao ampiakarana ny marikarama ny polisy-pirenena mba ampitaina aminareo tompona ndraiky satria hitatsika fa mafy ny asan'izy ireo ary ny aina
no amidy no ferovany vahoaka sy ny fanana sy ny androm-panjakana hoe ianao a mba tsy ireo kely ihany zay a raha sitraka ao DGPN ampitahoany amin'ny le mato ministra avy amin'ireo polisy pirenena marobe na matsika zay manaraka an'izao a fandaran'izao hoe itiam-pamaranana tsy misy ny atao hoe fanontaniana entsatsy ho anao fa ny fanontaniana zay mba lomaniko anao DGPN raha sitraka ao a dia raha manome salanisy ianao a ho an'ny polisy pirenena hatrany amin'ny folo zany a zany hoe sur 10 zany a dia mety manome firy sur 10 ho an'ny polisy pirenena ny DGPN androany androany ozy ianao mametraka fanontaniana fa itao mpamaranana za mametraka fanontaniana aminao raha ianao zao nyteneko zay no programma sy pitsopitso nazavaiko taminao teto zavatra nataonay raha manome salanisy ianao dia firy no menao anay ianao aloha zany ny anontaniana dia tsy afaka mala mihitsy ny atompoka ianao manko manao évaluation ny tenanao sy ny polisy pirenena ay dia apetrako amin'ny vahoaka rehetra zany zay any amin'ny Facebook sy ny réseaux sociaux rehetrarehetra ny raha manome salanisy nareo dia firy ny salanisy omenareo anay misy ihany koa ny pejin'ny polisy pirenena dia mba alefaso any le fampahirezana azy ireo makasitraka DGPN isaorantsika rehetra tany atokantrano anaraka ny fandarana samy farany rasoanao amin'ny rahampitso ilay makasitraka tapoka soraka za CNAM, nanolotra ho anao teo ni l'invité du jour. Choisissez parmi nos formations et rejoignez-nous. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM.